Mahery ny 23 ireo tranga vaovao ny Covid-19 teo anelanelany 2 hatramin'ny 17 jona araka ny antotanisana ampitain'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Tsy mitsaha-mitombo araka izany ny marary satria 900 teo eo nisan'izy ireo tamin'ny tapa-bolana lasa. Tao anatin'ny volana maromaro izay teto amin'ny faritra Nalamangatrano no fohy be ny valanaretina. Avy eto Nalamanga avokoa mantsy ny marary efa ho 300 latsaka kely. Marary efatra avy no tao amin'ny faritra Anosy, Matsaitrambony ary Orombe. Marary 3 avy kosa tao amin'ny faritra Tsinanana, Vakinankaratra ary Itasy. Marary 2 tao Diana ary marary avy ao Amorony Manisy Vatovavy. Mitotaly 707 ireo marary ny Covid-19 manaraka fitsaboana amin'izao fotoan'izao. 7 amin'ireo no miaina anaty tranga fahasarotana. Olona 2 no namony ainy ny herinandro lasa teo. Manodidina ny 204 eo ny mpivarotra azo toerana ao amin'ny tsenany Koma etsy 17 hektara izay vao nohavaozina araka ny fanazavan'i Emmanuel Rakotomalala lehibe ny tsena io. Lohalaharana amin'izany ireo mpivarotra efa tao taloha izay miisa 700 raha ny voalazany. Tsy misy loatra ny fiovana fa mijanona ho 500 ariary ny ofa-tsena isan'andro ary miankina amin'ny kojakoja sy entana amidy no andanjalanjana ny fizaran-toerana ho an'ny mpivarotra tsirairay. Isokatra ato ny tsenany Koma 17 hektara saingy mbola misy ny fandaminana sy ny fanamboarana madinidinika mialoha ny tena ampidirana ny mpivarotra ao. Nanamarika ny fiafaran'ny asa fanavoazana ny tsena tena toerana androany ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra naina Andry Antsitoaina niaraka tamin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka isan-tokony. Mahery ny 102,4 ireo mpiadana avy amin'ny kilasy taona fahadimy manerana ny nosy no hiatrika ny fanadinana CEPE rapitso talata. Nahitana fienana amin'ny ankapobeny ny isan'ireo kandida tamin'ity taon'ity raha oharina amin'ny taondasa satria nahatratratra amin'ny 4,7 zany tamin'ny 2020. Iparitaka amin'ny fobe mpanadinana 7,700 ireo mpiadana ary efa tonga ny antoerana tsirairay avy ny taratasy mpanadinana ho ampiasaina araka ny loharanom-baovao avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Zandary maro no ahetsika manerana ny nosy raha pitso talata hitandro ny filaminana mandritra ny fanatanterana izany fanadinana CEPE izany. Isy ny fisafona ataon'ny zandary mba hisorohana ny mety ho korontana. Miara-miasa ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny zandarimariam-pirenena mba hampisotra soamantsara ny tontolo andro mpanadinana.